falitafaradalana aminao indray ny fandarana météo no arahanao amin'izao fotoan'izao manoatra ny araba toko klasy toko vavy. Ahitana fikorontanana trany any ambony sy takamaso amin'ny habakabaky Madagasikara any. Manapirofo izany ireto andian-drahona mitakovana izay hitantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zana-bolana ireto. Noho izany tsy mahamary toerana ny atmosfera izany dia mbola hisy hatrany ny orana tandrifin-drahona ato anatin'ny 2 andro avy fa hitsitokotoko sy hena main-dalana ny faritra mahazo azy. Avy hatrany dia nitoetry ny andro amin'ny rapitso alakamisy 5 volana septambra 2024 no atolotra ho antsika. Ho amin'ny maraina dia hanorana tandrifin-drahona manomboka any Antalahany tahak'izay koa Ambatsoa sy Analanjorofo aty Avatovavy Fitovonana sy Atsimo Atsinanara mipakatra ny Taolagnaro. Andrahona kosa fa mety ho arahana herika na orana tandrifin-drahona indraindray ny amin'ny ilany atsinanan'ny faritry ny Avoatany mahazo amin'ny Boyeny sy Melaky. Ny ankoatr'izay moa dia andrahona na Ibalika be ny masoandro. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia hanorana tandrifin-drahona any Anosy sy Sambrano any tahak'izay koa aty Atsinanana, Boyeny sy Melaky, Bongolava sy Betsiboka. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona kosa ny aty amin'ny faritry ny Avoatany. Ny ankoatr'izay moa dia hifandimby eo ny Maloka sy ny Bibalika. Mahakasika ny maripana indray ao amin'ny rapitso dia tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina ety amin'ny Avoatany izao 7 degré Celsius no ambany indrindra any Vakina Karatrano amin'ny rapitso maraina. Ny amin'ny morontsiraka Atsinanana kosa ny tontolo andro manodidina ny 1 hatramin'ny 7 degré Celsius ary ny morontsiraka Andrefana arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 4 degré Celsius. Ho amin'ny zoma faha-enina volana septambra 2024 indray dia mihena main-dalana ny rotsakorana araka rehefa voalaza teny am-piandohana saika hifandimby ny rahona sy ny masoandro eto Madagasikara. Afa-tsy ny any amin'iny faritra avaratr'iny no ahitana orana tandrifin-drahona tahak'izay koa ny aty amin'ny faritry ny Avoatany sy ny any amin'iny faritry Melaky iny izay ahitana orana tandrifin-drahona mitsitokotoko kely indraindray. Ny maripana indray dia tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina hatrany. Ny ambany indrindra 13 degré Celsius any Vakina Karatra. Ny ambony indrindra kosa dia 13 degré Celsius izay hitantsika ny amin'ny faritry Melaky. Ny toetry ny andro ny sabotsy fa-7 ny volana septambra 2024 dia ny amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara sisa no ahitantsika orana tandrifin-drahona ary miendrika mitsitokotoko izany ny any amin'ny ilany atsinanan'ny Avoatany sy ny aty amin'ny morontsiraka Avoany Atsinanana sy Atsimo Atsinanana dia ahitana andian-javona vao maraina. Ny ankoatr'izay dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Arak'izany dia somary ahitana fiakaran-kely ny maripana ambony indrindra amin'izay andro ny asabotsy izay indrindra ny aty amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara 12 hatramin'ny 13 degré Celsius ny amin'izay faritra atsimon'ny Madagasikara izay ny any amin'ny tendrony avaratra mandina ny 13 hatramin'ny 12 degré Celsius ary ny aty amin'ny Avoatany 12 hatramin'ny 14 degré Celsius. Dia izay toko klasy topoko vavy no azonao roso antsika ho amin'ny ty ala ty manome fotoananareo manaraka indray. Veloma tompoko.